vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba Nanisik ampunya palai aminirana amin'ny fofianao fifaliana no iarabako atsika mianakavy mpanaraka ny fandarana rehetra indray amin'ity fotoanan'io mafinaritra dia mafinaritra ity somary iova kely ny fandarana androany satria tena iresaka ranoray momba ny atao hoe fiainana maha-kristianina fiainana mpino maromaro kokoa dia iresaka momba n'izany atao hoe fahatokina an'Andriamanitra zany ny tenako fahatokina an'Andriamanitra misy zavatra maro tokony ho fantatsika mpino tsika kristianina mahakasika ny fiainana maha-kristianina amin'ny sabotsy ho avy izao moa dia anatanteraka fitombavaka lehibe tsika ary resaka momba n'izany atao hoe mahatoky an'Andriamanitra zany na zany atao hoe fahatokina an'Andriamanitra izany satria anisany mahatonga fiainana mpino maro potika tampoka bloke tampoka rava tampoka ny tsy fahatakaratsika n'izany atao hoe fahatokina an'Andriamanitra izany dia mahatonga ny fiainatsika tena hoe mikatso tampoka ary mametra-panontaniantsika hoe inona ny anton'ity fikatsoana ity nisy namosavy ve za sa nanota ve za sa latsaka tao anaty fakapana ve za sa inona ny nahazo fa tampotampoka teo dia ohatrany tsy nandeha tampoka amin'ny fiainako tampotampoka teo dia misy olana tsy napozina tampotampoka teo dia misy zavatra mandiso fanantenana ary mahatonga antsika tena mivavaka fa mahatsiarotsika hoe aizary azany fa nahoana loatra fa inona le olana zany resarehetra zany no tena tiako resana eto androany dolo ivavaka fotsika melohany idirana ho amin'ny fampianarana misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra tiana ianao ary mihevitra na ianao andray ny afatra sy ny teninao izay tompo dia mitenena Jehova ampianaro ny sitraponao izay fa vonina iain'ny mpanomponao amen momba ny fahatokina an'Andriamanitra no renisitsika ho raisitsika androany ato amin'ny Deutéronomie toko 9 andininy 7 sy 9 no ovakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriako izao arena izao fa tsarovy Jehova Andriamanitrao izay manome anao hery avory arena mba aory ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao an'izao fa raha manadino an Jehova Andriamanitrao mihitsy ianao ka manaraka izay andriamanikafa sady manompo azy sy mekoaka eo anatrehany dia milaza aminareo marimarina fa haringana tokoa ianareo tahaka ny nandringanana firenetsamihafa izay aringan'i Jehova eo anoloanao no andringanana anao satria tsy ny hainao ny feoan'i Jehova Andriamanitra reo ianareo ity ry havana misy fampianarana ray tena goavana zay mahatonga fandringanana tampoka ary mahatonga olana mavisatra tampoka eo amina fiainana mpino dia ny fialana amin'ny fahatokina an'Andriamanitra lasa tsy natoky an'Andriamanitra intsontsika
raha vao niala tamin'Andriamanitra ny fotsika dia miteraka fandringanana tampoka zany. Raha vao manadino an'Andriamanitra tsika, manadino, ary zay mihitsy ny tenenina eto amin'ny Deutéronome 9:7-7 manao hoe fa raha manadino an Jehovah Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka zay andriamanikafa sady manompo azy sy mikoky eo anatrehany, de milaza aminareo marimarina ho fa aringana tokoa ianareo, aringana tokoa ianareo. Maninona no misy fiainana pino, fiainana zanak'Andriamanitra no misy zavatra tampoka mitranga tampoka de fandringanana tampoka, de mametra-panontaniantsika hoe Jesosy zany manompo anao hoe zany mivavaka inona ny fahotana vitako hoe, de mandinika ianao tsy mijangajanga, mandinika ianao tsy nanompo sampy, mandinika ianao tsy hoe nakany amin'ny dadarabe, mandinika ianao tsy hoe nangalatra na namon'olona. De inona ozy izy ianao Jesosy fa maninona inona ny ratsy vitako hoe, inona ny fahotana nataoko hoe, fa maninona ny tratran'izao problema tampoko zao nefa manompo anao hoe za manao ny asanao hoe. Zavatra anankiray niala tamin'Andriamanitra ny fonao, lasa tsy nahatoky an'Andriamanitra intsony ianao, lasa nahatoky tena ianao, lasa nahatoky vola ianao, lasa nahatoky olona ianao. Ka amin'ny fotoana ianao lasa nahatoky olona, nahatoky vola, nahatoky ny herinao, nahatoky ny tanjakao, nahatoky ny tsenanao, de mazava be zany fa lasa niala tamin'Andriamanitra ianao. Ary raha vao niala tamin'Andriamanitra ianao de miteny aminao fa manomboka eo lasa manomboka tsy mety ny fiainanao. Andriamanitra de manome lesona atsika, Andriamanitra de manome fampianarana atsika ry havana malala. Ary eo no tiako tena tiana ho tandremana, ary misy zavatra tsy maintsy hitandremana. Hitanareo reto daholo no mahazo ny tena pino reto. Raha vao ohatra ianao zao ka matoky tena hoe mandeha ny tsenako, mivavaka tambolohany aloha zany ianao tany ambolohany de tena natoky an'Andriamanitra be, tompo omeo tsena ivarotako hoe, tompo taio fa zange tsy manana fidiram-bola, tompo tena sahirana zanakao any azarinany de mivavaka ianao, matoky anao a Jesosy matoky anao a tompo, de mivavaka ianao de mafana fo ianao mifanompoana ny tompo, de mirehitra ianao mifanompoana ny tompo, de mifadisianina de nanolo tena de lasa nandray indraikitra be mihitsy ao anatin'ny fiangonana, manao fafolo-karena de manao faninatitra, de nomen'Andriamanitra anao tokoa le tsena, men'Andriamanitra anao ny tsena, de iny ianao fa nivarotra, de iny le tsena fa nandeha, de nanomboka nahazo tombony 2 alina, nahazo tombony 2 hetsy, nahazo tombony 2 millions, de nanomboka nety, de tena nety mihitsy ny fiainanao, de tena iny amizay, inona amizay le fakapana, eo le fakapana. Satria manomboka tonga ny 1 million, manomboka tonga ny 2 millions par jour, tonga ny 10 millions, lasa manana 400 millions any amin'ny banky, de lasa tsy matoky an'Andriamanitra intsony, fa lasa matoky an'le tsena, lasa matoky an'le tsena. De anka raha vao tsy mandeha ny tsena de tonga le tebotebo sy ororo, Andriamanitra tsy nahazo versement androany, tena tsy nandeha ny tsena, ratsy ny andro. Ary eo ny alalana, eo ny alalana ny mpivavaka anankiray, ny mpino anankiray, fa efa tsy matoky an'Andriamanitra intsony izy fa lasa ny tsena ny atokiny. De raha vao tsy mandeha le tsena, lasa tsy tonga le client, lasa raha vao toka ratsy ny toetrandro ka tsisy olona mividy, de eo ny alalana azy. Fa tsy matoky an'Andriamanitra intsony olona io, fa lasa matoky an'le tsena, eo ny alalana azy, lasa matoky an'le tsena. Ary am'izay fotoana izay, raha vao lasa le tsena ny herinao, le tsena ny tokisanao, ny client ny tokisanao, ny tombom-barotra ny tokisanao, de ny atao hoe fanompo-tsampy,
ny atao hoe lasa nanompo Andriamanitra fa ianao de tsy hoe lasa nanompo dadarabe akory, tsy zay fotsiny. Tsy hoe nanotany amin'ny doany akory le hoe iny izy fa lasa nanompo doany, iny izy nanompo Andriamanitra fa tsy zay fotsiny. Tsy resaka fanompo-tsampy direct, tsy resaka nakany amin'ny doany, tsy resaka ninana tately sy tanyravo, tsy resaka hoe nitetika vatany, tsy zay le hoe niala tamin'i Jehova ny fony. Fa ny ilanzana ny olona anankiray fa niala tamin'i Jehova ny fony de zao lasa nitoky zavakafa, nitehitra tamin'ny zavakafa fa lasa tsy nitehitra tamin'Andriamanitra intsony. Ozy izy eto amin'ity Deutéronome 9:20 fa raha manadino an Jehova Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka izay Andriamanitra fa sady manompo azy sy mekoky eo anatrehany de milaza aminareo marina tokoa aho fa ho aringana tokoa ianareo. Ny Andriamanitra zany tsy voatery hoe nikiky tapakazo ianao, tsy voatery hoe niositra tanyravo, fa nanomboka niala tamin'Andriamanitra ny fonao de netehitra tamin'le tsena, netehitra tamin'ny fidiram-bola. Ary azagaga fa marina io tenin'Andriamanitra io milaza aminareo marimarina aho fa ho aringana tokoa ianareo. De azagaga ianao fa tampotampoka eo amin'izay ny tsenanao maty, tampotampoka eo amin'izay ny tsenanao lasa tsy nandeha tsony, tampotampoka eo amin'izay ny clientnao lasa nivadika daholy, tampotampoka eo le tsenanao lasa namono antoka, tampotampoka eo le friperie lasa tsy nandeha an'izay lohan'ny tsony. Io friperie io namelona anao hatram'izay, io napidibola ho anao hatram'izay, io napiditra nandoavanao ny akolazin-jaraka ao hatram'izay, ino ohatrany mety hatram'izay fa saingy zao vao nanomboka netehitra tanteraka tamin'io ianao hoe mety ny fiainako satria mitombo ny clientko atao friperie, mety ny fiainako satria manomboka efa mahazo 2,5 millions par jour amin'ity friperie, manomboka de tsapanao amin'izay anao manomboka mangatsitsika amin'ny fanomponan'ny tompo, mangatsitsika za tsy miteny hoe miverin-dalana fa hoia hoe mangatsitsika nanomboka lasa metehitra atao friperie fa tsy metehitra amin'Andriamanitra intsony. Netehitra tato amin'le gargote nandeha fa tsy netehitra amin'Andriamanitra intsony. Netehitra tamin'le 500,000 sy 2,5 millions par jour fa tsy netehitra tamin'Andriamanitra intsony. Asian'Andriamanitra amin'izay ny tsenanao. De tsy hoe nisy namisavy akory ianao, tsy hoe nisy namisavy ianao na nisy nanao ody ny tsenanao, tsy hoe njangajanga ianao, fa le fonao no niala tamin'Andriamanitra de lasa netehitra tamina zavakafa de miteraka fandringanana. Zany natonga ny Baiboly ny teny mihitsy eto amin'ny 9:7 manao hoe ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko izao ariny zao. Fa tsarovo Jehova Andriamanitra fa izy nanome anao hery avory areny mba ahoro ny fanekena izay nianany tamin'ny razanao tahaka ny amin'izao an'io zao. Fa raha manadino an Jehova Andriamanitra mihitsy ianao ka manaraka Andriamanitra fa sady manompo azy sy mekoky eo anatrehany de milaza aminareo marimarina fa aringana tokoa ianareo. Averiko le 9:7 ary andrao ianao anakapo ny tanjako sy ny herin'ny tanako no nahavoriko zao reny zao. Impirimpiry moa tsika no alay-panary havana, ripiny malala no miteny zavatra ohatr' zany, miteny zavatra ohatr' zany. Na vita trano nareo mivady, na vita trano be 2 étages 3 étages, nga moramora nanaovanay mivady an'io e, tsy mora de niafy eny zay mivady, zay mivady tena hanina ane zay mivady. Aiza ny placen'Andriamanitra amin'izany nareo mivady zany, lasa nareo mivady indray no nyreharefa na vitan'io. De tena zay mivady tsy maintsy nieriky nikarokaroka mihitsy zay mivady, tsy maintsy nitady hevitra zay mivady. Iana de tena tsy mora atodonina nao an'ireny raha tsy tena haniny ianao mihitsy hoe tako n'Andriamanitra. Fa ianao indray ny lasa nyreharety eo anivon'ny fianakavinao, ianao indray nyreharety eo anivon'ny mpiray tapo aminao sy ny zobavinao, fa nareo mivady ny dadany, nareo ny tena mahay ny herinay sy ny tanjakay, ny fiafinay, ny volanay, ny tsenanay, ny bizinanay, ny zahoanay, izay mivady, ny atidohanay mivady. Azagaga raha ho arinan'izay de mikatso tanteraka ny fidiram-bolanareo rehetra. Mila takatry ny mpivavaka zany, inona ny mampikatso
tampoka amin'ny fiainanao, inona no nampikatso tampoka ny volanao aman'olona, inona no mahatonga anareo very vola tampoka, inona natonga ny tsenanao lasan'ny olona, lasan'ny findra daholo ny clientanao rehetra. Resaka ohatr'izany nisy fandringanana satria naninona, satria niala tamin'Andriamanitra ny fonao, lasa tsy natoky an'Andriamanitra ntsony ianao fa natoky an'le bizinanao, natoky ny tsenanao, natoky ny gargotinao, natoky ny herinao sy ny tanjakao, natoky ny atodohanao. Ary zay natonga an'Andriamanitra nampatsiahy mihitsy ny zanak'Israely manao hoe ary andrao ianao anao anakapo hoe ny tanjako sy ny herin'ny tanako navoriko izao areny izao. Ary Andriamanitra eo amin'ny 9:20 manao hoe fatsarovo Jehovah Andriamanitra ao fa izy nanomenao hery avory areny mba ahoro ny fanekena zay nianiana tamin'ny razanao tahaka ny am'izao an'izao. Tsarovo izy Jehovah Andriamanitra ao fa tsy ny herinareo sy ny tanjakareo mivady zany, tsy ny zanakareo any andafy zany. Lasa fanompo-tsampy, lasa sampinao zanaka ao any andafy. Le zanaka ihany andafiny mba mety ny ataony any, le zanaka ihany andafiny mba nandefa kely 10 000 euros 10 000 euros na avitanan'ity nalefalefany eo le zanaka ihany andafy. De aiza ny plasin'Andriamanitra, de aiza ny plasin'ilay Andriamanitra nefa ianao tany am-boalohany fony vao nanomboka tao anaty ady, tao anaty olana, ny forotra ny lohalika, ny vavaka. Tompo ianao ny herinay ianao ny aza vela hafa baraky zay tompo ianao ny ananay ta io zay Andriamanitra ny reharenao tamin'izany, Andriamanitra ny nitokinao tamin'izany, Andriamanitra ny atsotsonao tamin'izany fa noho ny rehefa tafita vita ny trano, azo ny fiara, lamina ny fiainana, nanomboka nety ny fiainana, de nanomboka adininao Jehovah, adininao Jehovah, adininao ny Andriamanitra ao. Ary ozy izy eo amin'ny 9:20 fa raha manadino ny Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao ka manaraka andriamanika hafa sady manompo azy sy mikoko ianao hatrany de milaza marimarina aminao ao fa haringana tokoa ianao, ho haringana tokoa nareo. De zany ry havana no mahatonga ny fiainantsika mikatso tampoka io. Ianao zany aza miteny mihitsy manao hoe nisy namisavy nompitiany ranona nosiparany rayanina nanana ny enao ny fonao, ny fahatokinao ny ala tamin'Andriamanitra ny natonga an'io. Tena fady ry havana ho atsika mpino zany matoky tena, matoky vola, matoky tsena, matoky ny zanaka any andafy zany, na eo ara ny zanaka ao any andafy, na eo ara ny vadinao any andafy, na eo ara ny fahaizanao mitady vola, ry mpino malala. Jehovah Andriamanitra ho irery ihany no tokony anorenanao ny fononao, anorenanao ny fononao sy ny fahatokinao. Zay mbetsaka tompoko no nandray lesona, nandray lesona. Tadidiko tsara mihitsy tamin'ny vonazo tomobile tsara be zay V8 tsara zany V8 zany mandeha zany sady tsara no stable enao anatiny, stable enao anatiny, tsy mitovy mihitsy tompoko ny mitaingina Mazda sy ny Sprinter sy mitaingina V8 zany samy hafa zany, samy hafa ny mitaingina tomobile kely sy mitaingina V8 samy hafa zany. Vao nanomboka azo izy io de zao nanomboka nahatoky tena nentina tany Majunga, vetivety kely de tonga tany Majunga. Fa inona amizay ohatrany tena tsara rangany V8 tena tsara ny tomobile, lasa tsy nieritreritra an'Andriamanitra ntsony, lasa mitady tsy eritreritra an'Andriamanitra intsony fa lasa nieritreritra an'le manana fiara tsara tare. Inona ozy izy ianao avy any amin'akany Majunga tam'izay niverina am'izay akatra ty Antananarivo, nanary rano tsikelikely ty radiateur ty, nanary rano nisofo motera, saky ampoka le motera, saky ampoka tsisy rano to na goutre yara, saky ampoka tomobile vovitina fa tian'Andriamanitra porofona mihitsy, tian'Andriamanitra porofona. Ary nandray lesona tam'izay hoe randriary malala atram'izay zany no nitondranao, atram'izay zany no nitokisanao rehefa ndeha voyage, atram'izay ianao natoky, atram'izay ianao ninina tomobile netinao dia tsy nisaraka tampoka no nahazo V8 ve dia mitady andeha matoky V8 fa tsy natoky atsony.
no nazo tomobile tsara de mitady atoko tomobile tsara fa tsy natoky atsony ny bebaka tam'izay ny fona tamin'ny tombo satria tomobile vaovao isaky apotiky tomobile vaovao isaky apotiky riavana miteraka fandringianana ny fialan'ny fotsika amin'Andriamanitra ary zany moa anisan'ny programme amin'ny sabotsy ho avy zao iatsoko ny mpino rehetra tsy voatery ny verin-dalana ianao tsy voatery ny lasa ny fokasigary ianao na lasa ny soritoka na lasa namonjy doanina nanao tromba tsy voatery ianao hoe lasa namakitrany no lazaina fa miverin-dalana fa mety efa bivavaka ianao pino ianao fa am'izao fotoan'izao ianao mangatsitsika ary le mangatsitsika resako eto tsy hoe tsy mamonjy fotoam-bavaka fa mamonjy fotoam-bavaka fa saingy zao ny fonao tsy ao amin'ny fatokinan'Andriamanitra intsony fa ny fonao amina zavakafa mety manomboka metehitra satria manana vady endry manana vady mahay mikarama de efa manomboka matoky tsy matoky an'Andriamanitra tsony tsy matoky an Jesosy tsony fa efa manomboka matoky hoe manana vady mahay mikarama 15 millions par mois ny karamambadiko 20 millions par mois ny karamambadiko ny sakafo laninay fotsiny dépense laninay par mois eo amin'ny 5 millions de dépense laninay fa izay am'izao fotoan'izao manana mampirina 15 millions par mois ny amin'ny banky na non milamo zay milamo tandremo ranabavy tandremo ralahy miteraka fandringanana tampoka ny fatokinandray ozy izy Andriamanitra eto tandremo ianao ozy izy somanadino tandremo ianao so de manadino ka mieritreritra hoe iza ny heriko sy ny tanjako navoriko areny na zahoko an'izao rehetrarehetra zao ny heriko sy ny tanjako na tonga na mikarama 25 millions par mois ny heriko sy ny tanjako navitako an'ity tandremo ozy izy fa hoy izy amin'ny 20 fa tsy arovy Jehovah Andriamanitra ao izay manome hery anao avory areny mba ahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao takany am'izao an'io zao fa raha manadino Jehovah Andriamanitra ao mihitsy ianao de ry ambany ary izy toy zay fa ho aringana tokoa ianao tandremo raha saina ba malala io no anisan'ny fakapana ho an'ny mpivavaka ary zany ny mahatonga atsika anao fotoam-bavaka ny lehibe iverenana amin'Andriamanitra sy fatokinan'Andriamanitra amin'ny sabotsy ho avy zao ndraindray tsika manko metehatra am'le anao délivrance mihitsy pasteur fa tena mafy mahazo fa tena misy mamosavy misy mbloqué ny fiainako anao délivrance non tsy voatery nisy namosavy anao tsy voatery nisy mbloqué ny fiainanao tsy voatery nisy olona sopatra anao fa saingy zao ny fonao ny ala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra tany le olana ny fonao ny ala tamin'ny fatokinan'Andriamanitra lasa natoky zavakafy ianao natoky ny herinao sy ny tanjakao ianao ary anao fotoam-bavaka iverenana ianao tsy mety hoe tsy miverin-dalana tanteraka fa ianao mamonjy fotoam-bavaka ihany ianao miderany tompo ianao ne mivavaka ihany fa saingy ianao mivavaka io tsy Andriamanitra tsony ny anteheranao fampitsara olona ambony olona fantatry sendra olona hainao misy ane zany revany ary zany foana naverimberika atao anatin'ity fampianarana ity jereo avao izy zavatra resako anao zao fa raha misy olona nitokisanao ary zany napotika anao tampoka miara-ny asa tamina olona ianao de nety ny fiara-miasanareo heritaona sy tapany de matoky mandeha routine ianao zany ny ananarako mipiny foana azazatra mandeha routine azazatra mandeha amin'ny fahazarany de efa mandeha routine efa misy ho avy zao ny versement vary de ho avy zao ny versement vary de tonga ny vola de mitambatra ato de ananty de mandeha routine de io olona io natokisanao nandritsy ny heritaona sy tapany de nanomboka tsy de tena mitodika firy amin'Andriamanitra intsony ianao tsy de nitodika tamin'Andriamanitra firy tsony ianao fa mahatoky an'le hoe efa ho avy zao versement farany herinandro zoma ho avy zao titsika eto fa mitaka anao izay fahazaranao zay ndray andro raha vao tsy mahatoky an'Andriamanitra sy metehitra amin'Andriamanitra tsony ianao
fa matoky vola ho tonga hoe ho avy ny vola avy any Sambava ho avy ny any avy any Antala tonga zao ny miversement avy any ananina pitsika eto tampotampoka eo anao tsy maintsy mirodana tsy maintsy mijery ary tsy maintsy mirodana satria ry havana tsy azo anteherana ny herinao tsy azo anteherana ny tanjakao tsy azo anteherana ny fahaizanao tsy sy ninina azo anteherana koatra n'Andriamanitra tadidiko tsara mihitsy madama anankiray zay maty tampoka ary moa izy ny afarany maty tampoka zany tena mahitahita zany madama zany hitany daholo ny any amin'ny domaine ny any amin'ny fitsarana ny ary amin'ny aménagement de fatany daholo karazana directeur rehetrarehetra io ary izy raha vao manana olana amina resaka tany tsy anjarako moa ny tsara hoe anazy ny tany na tsy anazy ny tany fa de mahita problème resaka tany foana izy ny dikan'izay rehefa misy problème ana tany misy tompony ao misy tsy tompony ao de miadina izy misy litige le tany fa zany olo zany lazaiko anareo fa mahita zany mavita mibata ny directeur any amina toerana rehetrarehetra mihitsy zany ana directeur na chef de service rehetrarehetra ny amina domaine any hainy daholo rehetrarehetra lalana idirana tseroa hitany daholo ato mihitsy ato mitsopoka ato amizao a fatany daholo ary izy mampiasa vola mampiasa antisité fa mametaka ry havana mametaka io mety ety io androany le olo zany mivavaka zany olo zany mivavaka zany olo zany fa de hoe matoky hoe atsy fantatro ny atsy atsy fantatro ny atsy ny atsy fantatro ny atsy atsy koa haiko tampotampoka teo affecté daholo le olona ny eritseretiny na affectena tamina toerana rehetrarehetra na affectena fanjakana tamina toerana rehetrarehetra hafa daholo le olona le nama tao anatina 2 mois affecté daholo re olo reo sendran'le olona le adversaire le niady aminy amizay sendran'le anina mikatso daholo zavatra rehetra potiky teo ampiaratanan'le adversaire tampoka zay birao rehetrarehetra nandehanany le olona ny contre azy le olona niady tamin'ny tatsy daholo le chef tany Ravambola tampotampoka teo maty tampoka amin'ny fiakarana tositra am'le hoe tsy nety tampoka ny zavatra natao io tompoko tsy azo ripiny malala tsy azo anteherana ny zavatra rehetra Andriamanitra irery ihany ny azonao anteherana de isaorantsika ny tompo zay toriteny mahafinaritra zay ho atsika eto tapitanana Toamasina sy ny manodidina mba hiaraka amintsika indray zany ny tenako amin'ny sabotsy ho avy zao pasteur Tovy moa teo tamin'ny sabotsy lasa teo dia za ndray mba hiaraka aminareo eto amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny sabotsy 4 mars 2023 amin'ny 6 ora maraina hitondra mambavaka an'ireo mpino rehetra reo mpino na mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro hoe nisy faharavana tampoka mpino ianao na mpanompon'Andriamanitra na kristianina ka tsapanao hoe teo aperin'ny fanomponan'ny tompo mihitsy tao anatin'ny fanomponan'ny tompo mihitsy ianao no nisy faharavana fahambaraka tena hitanao hoe fampitehana sy satria misy fotoana ane na de zange milaza aminareo fa misy fotoana koa tsika ane lasa niala tamin'Andriamanitra fotsika de lasa nitehatra tamina pasteur lasa nitehatra tamina pasteur lasa niakina tamina pasteur lasa natoky pasteur fa tsy natoky an'Andriamanitra tsony de tsapanao anefa zany hoe lasa netehatra tamina fiangonana netehatra tamina pasteur natoky pasteur fa niala tamin'i Jéhovah mifonao attention fa de io enao tena ohatra na ianao ary zao mitady kivy tanteraka tady iverin'dalana tanteraka tady amoy fo ara-pivavahana tratra ny famoiza-po ara-pivavahana satria tena diso fanantenana sendra fotsiny na ianao ty fandarany te fefainao fa niomanao izy anao za tsy hivavaka tsony aleko tsy mivavaka tsony vao fitaka za miantso anao ndray raha lasina-bavy hitondra mambavaka anao anao délivrance amin'ny famoizam-potsika anao délivrance andreo karazana fana zay miteraka alahely sy faky vinao anatinao tsika fa za mampanantenanao fa atsangan'Andriamanitra ndray ny fiainanao hoia hoe ho atsangan'Andriamanitra ndray ny fiainanao
esory ny famozam-po esory ny alahelo andao ivavakytsika ny anatanterantsika nyty fotoana ty moa zany am'ty sabotsy 4 mars ty a de manerana ny trano fivavahana vahaony olo keto Tamatavy indrindraindrindra eto Mangarano eto Mangarano de natanteraka an'izay fotoana goavana zay tsika Mangarano teo ambadiky Damaskos anangana ny ara-pananao ny reny tompo ary eto Ankirihiry trano fivavahana vahaony olo ko Paradisa apitan'ny bazary may Ankirihiry no anatanterantsika nyty fotoana ty matoky ara lasana bafa ho bedabe indray ny mpino hitsangana indray ny fiainanao satria hiverina toky an'Andriamanitra veloma tompo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tanteny izy mba asa